5 isanjatsy ny biro-panjakana sy ny trano fonenana atsy amin'ny faritra Simoatsinanana dia nitondra takaitra avokoa taoriany ny fandalovan'ny rivodoza Eminaty. Isan'izany ny eto amin'ny paositra malagasy farafangana. Ankoatra ny fahasimban'ny trano fiasana, traboina avokoa ireto masivomy ireto. Tonga anjery fotony nankahery azy ireo ny tale generaly ny paositra malagasy ka nanolotra vary 50 kilao isan'olona, menaka, voamaina, savony sy ny maro hafa. Natsaro afa-pahasahiranana ireto mpiasa ireto. Sy mizoso zany vola ino zany ame fahasairana iny mba ny vola tokony izoso amin'itiky zao mba hanomeragny tafosimba hanomeragny ino agnabe tokantrano. Ahitana masivony paositra malagasy avokoa ny distrika 5 ato anatin'ny faritra Simoatsinanana. Isan'izany Midongy, Befotaka, Vondrozo izay mbola mitoka-monina amin'izao noho ny fahatapahan'ny lalana. Lela vola 3 hetsy isan'olona no nalefa amin'izy ireo. Ny mpiasa manana arapaka ihany hoy ny tale generalin'ny paositra malagasy no mazoto miasa. Mena ny fanampiana satria fantatra satria ny dira pahasahiranana ireo mpiara-miasa rehetra zay niara-mboina. Ao anatin'ny Ndrempimaso dia ravatrano, ao anatin'ny Ndrempimaso traboina, ao anatin'ny Ndrempimaso rava ny fananana sy ny zavatra efa niarina tao anatin'ny taona maro, izay ny antony hitondrana izao. Fanampiana zay fantatra fa kely raha oharina amin'ny fahavoazana kanefa mba izay le atao hoe voatsirambin-tanana. Ankoatra izao fanampiana ara-sosialy izao, ho avaozina tanteraka ihany koa ity birao ity afaka fotoana fohy. Mialohan'ireo rehetra ireo dia tonga nitsidika ara-pombam-pananjana ny governoran'ny faritra Simoatsinanana izy ireo.